atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Andriamanitro, iankoka aminao aneny tany tontolo, ary deranao sy iantsany agnaranao ry avo indrindra. Salamo fa 580. Amin'ny fofeny fitiavagna no anolorana fiarabagna amintsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mamitambatra antsika ho iray, sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamintsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna antsika eove jiaby tratran'izao alahady faharoa mandavantaona amin'ny taona 10 izao. Koa amin'izao alahady faharoa mandavantaona amin'ny taona 10 izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe ny asambatra antsika no sitrak'Andriamanitra. Ndeo renesitsika irevaky teny masina atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky Isaia mpaminany. Noho ny amin'ny Siona tsy hangina aho, ary noho ny amin'ny Jerusalema tsy ala sasatra aho. Mandra-piposaky ny fahamarinany hoatry ny hazavany maraina, sy mandra-pamirapiratry ny famonjena hoatry ny fanilo. Hahita ny fahamarinanao ny firenena, hahita ny voninahitro ny mpanjaka rehetra, ka hantsoina amin'ny anaram-baovao ianao izay ny fidiny vavan'ny tompo. Ho satroboninahitra eo an-tanan'ny tompo ianao, sy ho hamamany andriana eo an-tanan'ny Andriamantsika. Tsy hisy intsony hanao hoe inafoy, ary tsy hisy intsony antso ny taninao hoe faharinganana. Fa ny antsoananao dia ny hoe ankasitraiko. Ny taninao ny vady ampakarina, satria ny tompo hankasitraka anao, ary ny taninao hahazo vady. Tahaka ny hampakariny zatovolahy ny virjiny vadiny no hampakariny zanakao anao, ary tahaka ny amalifaliany hampakariny mpampakatra no malifalianao ny Andriamanitrao. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorana ny Andriamanitra.
iseho rehefa ny amparania. Noreseny Kristy ny hery rehetra ka tolony indray ny fanjakana. Izao eno iseho rehefa ny amparania. Noreseny Kristy ny hery rehetra ka tolony indray ny fanjakana. Ilavao indrindra no taloha iefa ny tomponao re mananaina. Ny fisaranao tanako ape isanandro fampetoliwe tony vonjinety ny lasao efanye kaolo eratany. Ampitolaka kaleny tompo sady makatahotra ny ambony. Kabariny ariny firenena tsintsena fikorenina eny andema miafatsy miteny fizire roandretsinefy. Izao eno iseho rehefa ny amparania. Noreseny Kristy ny hery rehetra ka tolony indray ny fanjakana. Pamasiny tazano pamiteny lelay faefane kaome mitombre maoke dunia sinasi faefane pamire panara panajane. Ifanajento andake tenitu mumasilo yakufi vanitavane majembe ditutuwa yararete faila sadini kanitupe muturi yami firenene. Isau eno iseho rehefa ny amparania. Noreseny Kristy ny hery rehetra ka tolony indray ny fanjakana. Tukuleny ny fanjaka eto ny tany vitany mitsoro. Sanirary ely ny mitsare ny fahina trasitany patobo ny tombanao ririte horisa bigara mandise. Mandisanao riasanale anno ny tombonao satamy. Paitsary sao tontolo izao e tolitany tolito tsaranye miamba milantro tsaranye inasany varinatanye. Izao eno iseho rehefa ny amparania. Noreseny Kristy ny hery rehetra ka tolony indray ny fanjakana. Izao eno iseho rehefa ny amparania. Noreseny Kristy ny hery rehetra ka tolony indray ny fanjakana. Ka tolony indray ny fanjakana. Ka tolony indray ny fanjakana. Vaky teny masiny faharoe taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, maro samihafa ny fanomezana nefa iray ihany ny fanahy. Maro samihafa ny fanompona nefa ny tompo iray ihany. Ary maro samihafa ny asa nefa iray ihany Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Samy omena ny fanomezana maneho ny fanahy izy tsirairay avy mba ahasoa ny be sy ny maro. Fa ny anankiray omeny fanahy teny fahendrena, ny anankiray teny fahalalana, araka io fanahy io ihany. Ny anankiray finoana, araka io fanahy io ihany. Ny anankiray fahazoa manasitrana, mbola avy amin'io fanahy ihany koa. Ny anankiray ny manao fahagagana, ny anankiray maminany, ny anankiray mahafantatra ny fanahy samihafa,
Ny anankiray miteny amin'ny teny samihafa, ny anankiray mandika teny. Fa na iray ihany anefa no manao izany rehetra izany sy mizarazara azy amin'ny isan'olona araka ny sitrapony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia, alleluia, velogno. Kristi vavao mafaly velogno. Alleluia. Ombatsika menakavy any ny Tompo, ho tanteraka tokoana izany. Evanjely masigny nosoratany Masindahy Joany. Voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'izay andra zegny, dia nisy fampiakaram-bady tany Kana Galile, ary tao reny Jesoa. I Jesosy sy ny mpianany koa dia nasaigny tao amin'ny fampiakaram-bady. No nino, lany ny divay. Ka hoy reny Jesoa taminy, tsy manana divay izy reo. Ary ho Jesoa namaly azy, izaho sy anao moa ahoana amin'izany raha vehivavy, tsy mbola tonga ny fotoako. Dia hoy reniny tamin'ny mpanompo, ataovy zay rehetra ho lazainy aminareo. Ary nisy ny vato eniny teo, fidiovagna araka ny fanaony jody, na halany rano indroa na intelo fa marana. Ka hoy Jesoa tamin'izy ireo, feno rano reo siny reo, dia no fenony hatramin'ny molony. Ary hoy Jesoa taminy, tovozo amizao, ka ento amin'ny mpandahatra ny fanasagna. Dia nentiny, vao nanandrina ny rano vaovao divay ny mpandahatra ny fanasagna, zay tsy nahalala ny niaviny, fa ny mpanompo nanovony rano no nahalala, dia niantso ny mpampakatra ka nagnano taminy hoe, ny an'olona rehetra, dia ny divay tsara no arosony aloha, ary efa nisotro be ny olo, vao arosony zay tsy tsara loatra. Fa ny anao kosa, dia ny divay tsara indray no tahirizinao mandrika ankehitriny. Izany nataony Jesoa tany Kana any Galile izany, no santitry ny famantarana nataony. Ary nanehoany ny voninahiny, ka maro nino azy, fa indrindra ny mpianany. Ary efa afaka izany, dia nidiny nankany Kafarnaoma izy sy ny reniny, mba amin'ny rahalany sy ny mpianany, nefa tsy nitoetra ela tao izy ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava-malala, azo lazaina fa miazakazaka ny fizotry ny liturgia tamin'ny taon'ity satria vao avy ny nankalaza nahaterahany mpamonjy sika ny Noely, dia maraina niny dia nankalaza ny fetin'ny fianakaviana masina, dia ny alady manaraka an'izay dia nankalaza ny Epifania sika. Ary tamin'ny alady lasa teo sika no namarana ny vanim-potoanany Noely. Tamin'izay indrindra teo ampamaranana ny Eukaristia no lazaina ny datin'ny Paka, izany hoe ny miditra ao anatin'ny vanim-potoana mandavataona isika izao, vanim-potoana andalinana manokana ny finoana, satria atolotra ny Eglizy amintsika akaiky de kaiky reo tohitra ny Kristy izay ilay isika no manahaka azy mba hahatonga atsika ho kristianina, satria midikany hoe kristianina dia mpanaradian'ny Kristy, manahaka ny Kristy, Kristy mpiarabelona amin'izao andro izao. Ka
matoa atolotra ny eglizy zao vanim-potoana izao dia homanantsika ivelona bebe koa ny finoansika ary dia izay raha teo moa no ezasika atao amin'izao synôda izao ka ankafaliana ary no anambarana amintsika eto fa ny fankalazana ny Paka amin'ity taona 2024 ity dia nalahady 17 avrily ka ny alarobia lavenina fanomboana ny kareny anomanantsika an'izay Paka zay dia 2 mars 2024 ary hitasika zany fa dia miazakazaka ny vanim-potoana ankalazasika eo anivon'ny liturgie. Arak'izay voalaza zay ary dia nofaranasika tamin'ny alahady lasa teo tokoa tamin'ny fankalazana ny batemin'ny Tompo ny vanim-potoana ny Noely ary dia napiditra sika amin'ny vanim-potoana mandavataona alahady voalohany ny alahady voalohany mandavataona alahady sotra voalohany mandavataona ny alahady ny batemin'ny Jesosy ary dia izao alahady ankalazaisika zao dia alahady faharoa mandavataona amin'ny taona dia ka raha ny tena marina dia ny evanjelin'ny Masindalioka zany no banjinsika manokana arak'izay voalazasika zay fa niany ty moa araky ny fandaharana dia ny evanjelin'ny Masinday Joany no alanintsika ary ataoko fa anampysika bebe koa amin'izay fidirana amin'ny mandavataona izay ny batemy Jesosy zay manambara ihany koa araky ny naverimbentsika tamin'ny alahady lasa teo ny batemysika sy batemy fibebahana fosiny fa batemy mampiditra sika ho zanak'Andriamanitra ny batemysika ka izay no mahasamihafa ny batemin'ny Joany sy ny batemin'ny Jesosy zany hoe ny batemysika raha efa zany any arysika dia mivelona araky ny mahazanak'Andriamanitra antsika ary dia izay no tanjona sy ezasika amin'izao synôda izao fisehony izay fivelomansika ny mahazanak'Andriamanitra ny fandraisasika tanana sy ny fankalazana n'Andriamanitra ny fankalazana ny voninahitr'Andriamanitra mahazanany antsika ary ny fahaizasika mizara ilay famozena nomeny antsika amin'ireo manodidina antsika amin'ny mahatabernakla velona antsika no azo lazaina amin'tinana an'izay batemin'ny resika izay zay voalaza rehetra izay tokoa ny kristianina ava-malala no ezasika ivelomana amin'izao synôda izao zay fantatra sika fa ny lohevitra manaintana sika dia mamitina n'izay voalaza sika zay eglizy olona velona miaradia miombona velomin'ny batemy mandray atanana ka iraina ho tabernakla velona ry kristianina ava-malala izao vanim-potoana mandavataona izao ary ka izao alahady faharoa izao no etresika azy dia anampy asika tokoa ampifanozo ny fiainansika ny fiainansika andavanandro amin'ny fiainan'i Jesosy ka tonga sika ho Kristy mpiarabelona ho isika teo ny lohevitra ho banjintsika amin'izao alahady faharoa mandavataona izao dia sy inona fa ny asambatra sika no sitrak'Andriamanitra zany hoe ahatonga sika ho fianakaviam-beny ahatonga sika olo raika ao aminy ahatonga sika ho frately toty ho mpirai-tapo ao aminy ka manasa sika ary iaina izany asambarana miaraka amin'Andriamanitra izany ary zay no averimberisika simb'Andriamanitra lavitra no Andriamanitra sika ary Andriamanitra misahirana no Andriamanitra sika satria tonga eo anivosika izy ny asambatra sika no lahatr'Andriamanitra raha nahary asika hitovy endrika amin'isy izy raha mijery ny zava-misy anefa isika dia to manadiso izany zavatra lazaisika zany lohevitra alalinsika zany satria to fahoriana to fizaliana to tebiteby no manjoa ny fiainansika ankehitriny inona ary ny tiany eglizy ampianarina avy amin'ireo tenin'Andriamanitra ka tonga sika ametraka mazava fa ny asambatra sika tokoa ny no sitrak'Andriamanitra hatramin'ny voalohany
miara-dalana amintsika Andriamanitra araka ny voalazantsika teo. Tsy mba Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika fa Andriamanitra miara-mivelona amintsika, Andriamanitra eo anivontsika. Eglizy miara-dalana amintsika no lohevitra ny sinody ihany koa, ka fantatr'Andriamanitra ary no izy eo anivontsika zany etaetam-posika zany ny olana, ary dia matetika sika no mamerimberina an'io sy manana ilay masom-pinoana ahafahasika mijery an'Andriamanitra isika, fa masony izao tontolo izao no izeresika ny fiainantsika, ka noho izany mivilana zay masosika zay, ka toy izay mahisy dia melomeloka ny fiainantsika, ka zary mifanohitra amin'ny hevitr'Andriamanitra ny fiainantsika manaraka ny hevitra n'izao tontolo izao. Sy ho isy tokoa ilay asambarana voalaza teo raha sy miombona amin'Andriamanitra isika, izany hoe manao ny asan'Andriamanitra, ka raha isika manao ny asan'Andriamanitra ho isika dia Andriamanitra anao ny asa sika, ary ho lavorary kokoa azy satria lavorary izy. Ka izay indrindra no sy maintsy ezasika amin'izao mandavataona izao, ary izay indrindra no ambarany tenin'Andriamanitra izay atolotra ny eglizy amin'izao fanombohan'ny taona izao, amin'izao lahady faharoa mandavataona izao, ka andeha isika andinikazy tsara ary apiditra azy ao am-po tahaka ny nataony Masiny Maria, ny eritreritra izany rehetra zany tao am-po. Ka ny fanontaniana mipetraka moa io fanaovana ny asan'Andriamanitra io no mitondra amin'ny asambarana, ka ny fanontaniana mipetraka dia roa: inona no asan'Andriamanitra ary inona ny atao mba hanao ny asan'Andriamanitra. Io ny fanontaniana lehibe apetraka sika amin'izao alahady faharoa mandavataona. Ny mahadiso ansika dia mieritreritra mahavita tena samy rehery, mieritreritra fa lavitra Andriamanitra ka mikofokofoka samy rehery, farany efa sy mahita hevitra dia mitady andriamanin-kafa ka lavo amin'ny zavatra sy mety, ka vao maika mikorontana ny fiainana. Impirisika no tratran'izany fakapanahy izany ry kristianina havana. Raha tia isika tokoa mba ho génération mpanorina isika amin'ny fiainansika, fa aza atao nofinofo fotsiny, raha tia isika anarina ireo tontolo maro samihafa potika, ilay tontolo telo mandrafitra ny maha olona sika dia ny tontolo iainantsika, ny tontolo mpiainantsika, ny tontolo mpinoana izay potika araky ny averimberisika, dia oka isika mba samy vonona anatanteraka ny sitrak'Andriamanitra, ary izay ny lalam-pamonjenao antsika. Tsy inona ny manao ny sitrak'Andriamanitra fa ny manao ny asany, izany hoe sy mavozo manao marina, mampanjaka ny rariny sy nisiny, mivelona ny fihavanana sady kristianina no malagasy, mikasaka mandrakariva ny soa iombonana amin'ny alalan'ny fahafoizana sy ny fanompoana. Izany no asan'Andriamanitra ry kristianina havana, ary dia izay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady faharoa mandavataona, amin'izao sika manomboka ny ty taona itika. Matetika azy isika no manontany hoe karaha akory ty taona 2024 ity. Aoka isika ary raha te ho sambatra, ary izay ny fanirian'Andriamanitra anao ny asan'Andriamanitra, ary izy no ny voalaza sika teo. Azo sika mazava ary ankehitriny ny antony anaovasika ny synôda mba apiditra ny Jesosy eo anivon'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika, fa indrindra eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely, amin'ny alalan'ny fampitrahofasika sy fiarahasika, amin'ny alalan'ny fifampitrahofasika sy amin'ny alalan'ny fiarahasika mivavaka ary fiarahasika mandalina ny finoana. Fa izay tokoa ny synôda dia andalianasika hoe ahoana no ahafahasika manao ny asan'Andriamanitra araka le fanontaniana napetraka sika teo. Miditra ny fiainana andavanandro tokoa ary i Jesosy hitasika izany amin'ny evanjely androany, izay mitantara fa tena miditra amin'ny fiainansika tokoa i Jesosy. Sy inona ny evanjely
zay atolotra ny eglizy fa evanjely fantatra sika loatra dia ny evanjely ny fampakaram-bady tany Kana Joany toko faharoa Kanany Galilea. Nanatrika izany fampakaram-bady izany Jesosy sy ireo mpianany, sahiranareo mpapakatra tamin'izany satria lany zay rehetra no manina tamin'ny fikarakarana, lany ny divay ary dia masiaro afa-baraka. Mitovy amin'izany koa ny zavatra iainasika zao. Maro ny zavatra sy feny, maro ny zavatra lany, maro ny zavatra manahirana sika amin'izao, maro ny sianasa, maro ny problème rafidinina, maro ny zavatra mifaomaofao amin'ny fiainasika. Nefa ry kristianina havana, isika kristianina manana ny Kristy ka eo anivosika Jesosy tahaka ny maha eo anivony mpianatra tamin'izay fampakaram-bady, tahaka ny mahanivony fianakaviana tao Kana tamin'izay fotoana izay, ary teo ihany koa i Masiny Maria, ary azosika onona tsara ary ny atao hoe synôda. Ny synôda dia ny eglizy miara-dalana, ka miara-dalana amintsika i Masiny Maria tahaka n'izy miara-dalana tamin'ny fianakaviana tany Kana, tahaka n'izy miara-dalana tamin'ireo apôstôly na tany amin'ny Kana zany, na tamin'ny teo am-pototry ny azo fizaliana, na tamin'izy tany amin'ny Senakla. Ka izay indrindra no tendresika amin'izao synôda izao, ansoisika i Masiny Maria reny miara-dalana amintsika, ka izy afaka mpita amin'ny Jesosy zanany netaetam-posika raha te ahazo ny famonjenasika, ary dia mahalala ny olam-piainasika izy. Ka inona tokoa no nataon'ny Masiny Maria? Nanatona ny Jesosy izy, marina hafahafa tokoa ny valitenin'i Jesosy. Hoy Jesosy, izaho sy ianao moa no ahoana amin'izany raha vehivavy sy mbola tonga ny fotoako. Eo anivosika Jesosy ka mety manahirana sika ny zava-misy, mety mazavozavo tahaka an'io, ka nefa i Masiny Maria dia sy mba navozo izy fa nasainy laza tamin'ny mpianatra, ka ary milaza amintsika ihany koa fa indrindra moa ny mahasamihafa azy dia eo anivosika Jesosy nandresy ny fahafatesana, aza misalasala isika mandray ny sakramentany fampihavana, ny sakramentany Eukaristia, satria izy ihany no milaza hoe ataovy izao fahaserovanay. Fa ny an'ity tao Kana dia i Masiny Maria nanatona ny mpianatra, ary dia manatona sika i Masiny Maria, ary milaza amintsika izy ataovy izay rehetra lazainy aminareo. Ny fanatanterahasika ny sitrak'Andriamanitra ny tiany Masiny Maria ambara eo, ka raha manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika dia iova ny fiainasika. Ka ilay divay voalaza fa tsara ao amin'ny evanjely dia sy inona fa ny fiainasika miasara, satria no avozon'Andriamanitra ary izay nitanjona hokendresika amin'izao synôda izao, mba ho avozon'Andriamanitra tokoa ny fiainansika. Ka na ny olona mahita azy aza dia tolagaga, ka iteny ny an'ny olona rehetra dia ny divay sara no arosiny aloha, ary rehefa nisotro be ny olona vo arosiny izay sara loatra, fa ny anao kosa dia ny divay sara indray no tahirizinao mandraka ankehitriny. Ka izay no miseho raha miova ny fiainansika, ary izay no kendresika amin'izao synôda izao. Matetika isika sy manao ny asan'Andriamanitra, fa ny an'izao tontolo izao no mahasarika asika, ka azagaga raha mikorosofahana ny fiainansika, na ny fiainana ara-panahy izany, na ny fiainana ara-nofo, na ny fiainana ara-saina. Ka inona moa no nataon'ny mpianatra ary io no fampianaranao asika? Nameno ny siny enina izy ireo zay tandindy ny fiainansika.
ny famenonan'ireo sin'ireo ary ny siny vato enina teo fidiovana araka ny fanaony ziody nalany rano indron'ny telo ny famarana avy ka hoy Jesosy tamin'izy ireo fenoy rano ireo sin'ireo zany hoe raha miezaka isika mameno ny siny-piainansika dia iova ny fiainansika efa matetika ny volansika zay ary anisany fanomanasika n'izao synode zao no matetika sika no namerimberina hoe fenoy ny sazoa sota mba iova ny fiainansika ka inona moa zay sarany mamerina azy eto amin'izao alahady faharoa mandavataona zao ary amin'ny fanomboan'ny ty taona ty ary ao anatin'izao fanatanterahasika ny synode zao sy inona ry kristianina havana naverimberisika tamin'izay fa hoe aoka ny akamona mba iova fahazotoana isika fahazotoana miara-dalana amin'i Jesosy ka fenoy fahazotoana ary ny siny voalohany ny siny faharoa ialao ny fitiavatena ka fenoy fahafoizana ny sazoa faharoa amin'izao fanomboan'ny taona izao ny sazoa fahatelo alaviro ny lainga fa fenoy fahamarinana ary mizoroa ho marina aza mavozo mizoro amin'ny marina ialao ny vandivandy sy mirisoiso ka mirosoa na dia sarotra aza ny mizoro amin'ny marina sy misy ain'Andriamanitra tao ny sazoa fahaefatra ilay sy fitiavam-bavaka ilay isika sy mazoto mivavaka dia oka ho fenoisika fitiavam-bavaka fa hoy Masindava Saint de Paul ome olona tia vavaka aho hay avita zava-magaga izy ny sazoa fahadiny ireny isika maimaika ary sy manana faharetana reny oka ho vonina ieniny hafa fa indrindra moa amin'izao synode izao fotoana ifampitrahofana ka ifampieno ary anana faharetana ieniny hafa isika ialao ny fahatahorana fasoloy fahasahina tsisy fahasahina ipoerapoera fa fahasahina mizoro ho tena vavolombelona ary raha tanteraka zany iova ny fiainansika ka noho izany fenoy fahazotoana fenoy faharetana fenoy fahasahina fanoy fitiavam-bava fenoy fahamarinana fenoy ireny toe-panahasara ireny ny fiainansika dia manao ny asan'Andriamanitra isika ka raha fidinina miteny hafa araky ny nataosika dia sinona zay sazoenina zay mivavaka mandalim-pinoana manompo mandray an-tanana mivory ary mankalaza izany no mahatonga ny eglizy amin'izao fanomboan'ny vanim-potoana mandavataona izao ary taorina ny fankalazana ny fotoanany Noely fandrindra avy ny banjina ny batemin'i Jesosy zay mahatonga sika ibanjina ny batemisika mametraka n'io evanjely io sarova ny famantarana voalohan'ny tany Kana no nanazehon'ny Jesosy ny voninainy ary dia niny ny mpianatra tamin'izay ny finoana zay alalalintsika no dikany siny enina io ary io fandalinana n'io siny sazoa saota io dia mamintina ny atao hoe synode manambara ihany koa fa katolika aho ka alaliniko izay inoko fenoiko ny siny enina izany finoko zany fa sy mipetrapetra fosiny aho ka resiko an-tanana zay inoko ary iainako ankalazaiko zay inoko tsy vitany mandalina fosiny aho fa mankalaza ny liturgie ary zaraiko zany finoko zany ary anana ny faharetana amin'izany finoko zany aho satria izay mitondray amin'ny famizeny ry kristianina havana sy hoe irehare sika zany raha mameno ny sazoenina fa atao ampanatretena satria asan'Andriamanitra izay indrindra no mahatonga ny Masindava Paoly mampianatra asika ao amin'ny vaky teny faharoa hoe samy omenin'Andriamanitra ny fanomezany maneho ny fanahy ny tsirairay avy mba hahasoan'ny be sy ny maro fa ny anankiray omena fanahy
teny fahendrena, ny anankiray teny fahalalana, araka io fanahy io ihany. Ny anankiray finoana, araka io fanahy io ihany. Ny anankiray fahazoana manasitrana, mbola avy amin'io fanahy io ihany koa. Ny anankiray ny manao fahagagana, ny anankiray ny maminany, ny anankiray ny mahafantatra ny fanahy samihafa, ny anankiray ny miteny fiteny samihafa, ary ny anankiray ny mandika teny. Fanahy iray ihany anefa no manao izany rehetra izany sy mizarazara azy amin'ny isan'olona araka ny sitrapony. Samy nomen'Andriamanitra fahasoavana maneho ny fanahiny tsirairay avy, ka amin'izay afaka mifamena sy mifanasoa, ifampisimbona mba hikasaka mandrakariva ny soiombona. Ireny fanomezany fanahy masina ireny, ireo talenta ananantsika ireny, ka izay indrindra ny tiany masindahy Paoly asongadina eto. Izany no ampianarin'i Jesosy amin'ny evanjely raha miteny izy hoe fenoiny siny ary zarao, fenoiny talenta nomen'Andriamanitra sika, ny sinitsika, ka zaray isika mpiarabelona mba samy ahazo ny afenona ny rehetrarehetra ary ho feno hafaliana. Rehefa mifampizara isika, rehefa mifanasoa, mifampisimona araka ny voalazany izay empaminany amin'ny vakiteny voalohany, dia tokana ny tadiavin'Andriamanitra dia ny asambatra isika. Ny lahatr'Andriamanitra dia isika miadana isika raha mifanasoa ary afaka miombona tokoa. Okarisika anao izay lazain'ny tompo asika, ka manao ny asan'Andriamanitra sika amin'izay. Ry Jesosy Kristy tompo, amin'izao fahatsiarovana ny famantarana lehibe voalohany nataonao taokanahy izao, sy ny fangatan'ilay reninao sady reninay be fitiavana, izay sy misatra mikolokolo sy manasoa anay, miara-dalana aminay, ampio izahay anatanteraka izay voalazanao aminay, tahaka ny Masiny Maria reninao. Izany indrindra no kendrenay sy tanjona tianay ho tratrarina amin'izao sinôda fafito izay ombonanay amin'ny eglizy eran-tany, eglizy miaradia, olo velomin'ny bate miombona mandray an-tanana iraina kazary tabernakla velona. Noho izany ampio zahay mba hahitsimina manodidina anay, ay ameny ny sinimpiainanay, ny sininy faharetana, fahazotoana, fahamarinana, fandresana tana, ny fizarana ny finoana, ny fitiavam-bavaka. Ka amin'izay dia sambatra izay satria manao ny asan'Andriamanitra ao, ary dia ianao no ao aminay, ka ho tanteraka tokoa ny maha-génération mpanorona anay, ka eo ve eglizy velona eo anivon'ny mpiarabelona zahay, dia ho vonina mandrakariva izarany vaovao mafaly amin'ny mpiarabelona aminay, ka hanorina ny eglizy tranon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Jesosy, taio ny fianakavianay mba ho fianakaviana misy anao, ka ho eglizy kely tokoa ny fianakavianay. Masiny Maria reny eo, reny ny eglizy mitantana ny apôstôly, ino an' Jesosy ianao, ka mivavao anay amin'izao izahay miatrika ny sinôda izao, mba ho fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalo finoana. Masinday Josefa ray mpiaro ny eglizy eran-tany, ampianaro zahay, ahay anao ny asan'Andriamanitra tahaka anao, dia izy Andriamanitra anao ny asanay, ka hiada-pinaritra izahay amin'izao fanorenana ny tranobe iombonana izao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roa antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fahasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra
mitera miaraka mitsika no itroatsika sanjivaky sy asatsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro.